Miravantsika rehetra andrinam-paharan'ny aleluia, vavakatsika Andriamanitra reny tsara indrindra, misaotrana lehibe indrindra anatratrarana izao fotoana izao indray mbola ahafahana Jesosy mizara ihany koa ny nofy, ny fampitandremana izay omenao, ny hafatra omenao. Aleluia. Ho anay tsiray avy indrindra ho anay fiangonana mba hiambenanay mandrakarivo mandra-piavinao eny amin'ny raolanitra Jesosy. Koa mangataka ny fanainao masina hidin'eto, mangataka ny fanainao masina hirotsaka-keto malalo anazava, anambara, ampalala ny fahamarinanao, ny fahamasinanao Jesosy. Aleluia. Koa miteneny ianao Tompo aminay tsirairay avy, miteneny ianao Jesosy ho voninahitry ny anarana, misaotra Jesosy. Aleluia. Amen, amen, amen. Aleluia, amen. Hitondrako ny nofy izay tamin'ny 11 janvier 2023. 11 janvier 2023. Dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny numéri toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaenina. Numéri toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy: mba nienao ny teniko, misy mpaminany tombo eo aminareo, dia amin'ny fahitana misy eo aminy ary amin'ny nofiny itenenako aminy. Aleluia. Ary mbola ihany koa raisitsika ny asan'apôstôly, toko faharoa andininy fahafito ambin'ny folo. Afaka mamaky ianao ny trano any ny momba ny hoe ny zanakanareo anofy, ny zanakalahinareo, ny zanakavavinareo hita fahitana. Amen. Dia izay tenin'Andriamanitra izay zany hitondrako ny nofy. Aleluia. Razovakitsika ny tenin'Andriamanitra. Asan'apôstôly toko faharoa. Andininy fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ary ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo aminany, ary ny zatovinareo hahita fahitana. Amen. Ajanoko io. Dia ary nilay antotrareo anofy, azafady fa tsy hitako izy teo. Ary ny mpanomboka na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany, ka dia aminany izy. Amen. Dia tamin'ny 11 janvier 2023 io zany nanofy aho. Dia nisy rahavavy anankiray. Ilay rahavavy zany mahazo nofy izy. Mahazo nofy matetika izy zany dia mitantara amin'ny rahavavy anankiray mpiara-miangona aminy. Mitantara izy zany manazava ny nofiny. Aleluia. Dia ilay rahavavy ny teny, dia izy zany tamin'ilay rahavavy anankiray hoe: mila fantarinao zany nofinao zany, mila fantarinao zany nofinao zany, fa Andriamanitra miteny aminao, Andriamanitra manambara aminao. Mila notaninao ny tompo zany nofinao zany, satria ilay izy ilay rahavavy anankiray manofy miverimberina ilay nofy. Dia ny iray zany efa miteny hoe efa nofy zany
ny tompo mampalala anao zavatra dia ilay anankiray meme sady ohatrany hoe tsy dia raisiny zany amin'ny fo ilay nofony azony tsy dia noany amena dia omehezany ihany ilay olona miteny hoe ianao mila manontany ny tompo amin'izany nofinao zany fa Jesosy efa miteny aminao. Alleluia. Ka ilay tenin'Andriamanitra izay nomeko antsika teo ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2:7-8 io dia manambara fa andro farantsika amin'ny andro farany izy ny tompo ozy ny tenin'Andriamanitra no andatsahany ny fanahiny amin'ny nofo rehetra. Alleluia. Ka raha antsika zany mahazo nofy, misy nofo omeny tompo antsika, mety fampitandremana, mety fampahalalana anao, mety fampitandremana ny ara-panahinao nefa ianao manao kilalao azy, nefa ianao manao tsinitsina azy. Amen. Satria ny tompo dia miteny amintsika amin'ny fomba maro samihafa. Alleluia. Ka hitako tao anatin'io nofo io ilay rahavavy ohatrany tsy dia mivaky loha, ohatrany tsy miraharaha an'ilay nofo izay omeny tompo azy nefa ny tompo efa mampitandrina azy matetika ao anatin'ilay nofy. Amen. Nefa izy ohatrany hoe miteny ihany zany izy fa tsy raisiny amin'ny fo ilay nofo izay azony. Amen. Alleluia. Izay zany ny nofy nasehon'ny tompo azy zany hoe tamin'ny 11 janvier 2023 izay miteny amintsika zany Jesosy mba hitandremantsika amin'ny nofo izay omeny antsika, mila tandremantsika ny nofo izay omeny antsika matoa izy efa miteny dia ho fampahalalana antsika, ho fampitandremana, ho fampatsahivana samy maro isan-karazany moa zany ny fomba halalanao an'ilay nofo hoe mampitandrina be Jesosy. Amen. Ao anatin'ilay izy fa ilay nofo izay niazon'ilay rahavavy dia hitako hoe fampitandremana satria izy mitantara an'ilay nofo dia hoe miverimberina matetika ilay nofo. Dia ilay mpiara-miangona aminy zany mihaino an'io dia ny ankiray miteny hoe mila anontanianao ny tompo izany nofinao zany fa efa Jesosy miteny aminao. Amen. Efa nisy tenin'Andriamanitra ao nazavaiko teto ny momba ny nofy izay efa voalaza ny tenin'Andriamanitra ao. Ny tompo dia miresaka amin'ny mpanompony, miresaka amin'ny zanany amin'ny alalan'ny nofy fahitana, révélation. Alleluia. Ka tsy azontsika atao tsinitsina ny nofy izay azontsika. Amen. Izay dia voninahitra izay ny nofy tamin'ny 11 janvier 2023 dia voninahitra ho an'i Jesosy sy reriany ho azy hatramin'izao indrindra ho mandrakizay. Dia raha mbola tsy tonga ny tompo dia mbola miverina indray tsika misara ny nofy izay nomeny. Amen. Amen.